Je brille de ta présence, car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, ô Éternel. Ampitombona ao amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raitsika. Miarahaba ny ray rehetra natratra ty andro androanty izay fetiny ray. Nefa amboniny zany rehetrarehetra zany iarahaba n'le raitsika aloha tsika dia ilay Andriamanitra ray. Izy ilay raitsika le miteny mandrakariva aminao hoe ny zanako ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany. Zanak'Andriamanitra ianao tonga eto amin'izao toerana izao mifalia na dia hoe tsy manana ray tsony ary ianao ara-nofo mifalia fa manana ray tsara lavitra mihoatra noho ny rehetra ianao dia ilay rainao any an-danitra. Miarahaba ny dada koa zahay manana anao amin'izao fetiny ray izao fifaliana lehibe zany firavoravoana lehibe sady ray ara-panahy ianao dada ray ara-nofo ianao makasitraka. Andeha tsika amin'ny voninahitra an'Andriamanitra noho zany fitiavana izany fa tsika mbotsitsika fa tena manana ray tokoa eo amin'ny fiainantsika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro endriky ny voninahitra ny tany rehetra. Amen. Anisantsika ny fideranan'Andriamanitra dia ny salamo fahatelo amin'ny zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy no iarahantsika rehetra mideran'Andriamanitra ary ao aorianan'izay dia ny hira no boky hira fiderana fahatelo amin'ny dimampolo ny andininy voalohany ihany feno fiderananao izahay ray. Salamo fahatelo amin'ny zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ary raha mamaky an'io ianao aza atao fahazarana mamaky an'io fa io lalana hitondran'le Andriamanitra ray ianao. Tsaro foana ny fitahiana rehetra nataony teo amin'ny fiainanao misaorana azy foana fa tsisy mahay mamela ny helikao ane raha zany Andriamanitra zany manasitrana ny aretinao rehetra manavitra ny ainao tsy hitina ny andavaka. Ndao tsika hiara-mako mafy an'izany ho fideranan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaora an Jehova ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaora an Jehova ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra izay mamela ny helikao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny ainao tsy hitina ny andavaka izay manarina famindram-po sy fiantrananao izay mahavokisoa ny vavanao ny fahatandranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Feno fiderananao zay ray. Te hafa mafy ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Voninahitra ny eo anao rery ihany ry Andriamanitra rainay lay tena ray tokoa
mitsinjo ny zanany na ao anatin'ny ady mafy zay a eo foany ianao le Andriamanitra rainay manafosafo tsy mandao tsy mahafoy anay ao anatin'ny aretiny zay a amarinanao foana ny teninao fa mo misy zava-magaga tsy hainao va ary ninina miseho eo amin'ny fiainanay dia tsapanay fa eo foana ianao na anatin'ny fifaliana ainao foana ny mampifaly anay ianao le Andriamanitra ray tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany le ray be fitiavana ray be famindram-po le ray tsy mahafoy tsy manary tsy mamelanay na inona eo amin'ny fiainanay marina fa fankalazana ny ara-nofo androan'ny fetin'ny ray nefa tsapanay fa eo amin'ny ara-panahanay dia lehibe lavitra noho izany ianao Andriamanitra ka miondrika izay rehetrarehetra kehitriny a midena anao mankalaza anao manome voninahitra anao mety tsy taka ny fomba ny anjely maro any an-danitra any mba ataonay fa mitsangana miondrika ny lohanay mba raisy fa vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen eo ampitsanganana iantsika alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra no ataontsika ny hira ao amin'ny bokina ny fifoazana fa 7:1 afatry ny lanitra no ambarany ny andininy voalohany ihany dia ho avy ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ny fotoana Jesosy zay anambarana ny teninao androany tena tianay ianao miaraka aminay mandrakariva ianao mampahery anay ianao ary nandefa ny teninao ianao mba hasitrana azy mamelombelona ny fanahinay koa ny teninao mitenena fanay masinao mitenena Jesosy Kristy tompo araka ny fombanao fa miaino ny mpanomponao misaotra Jesosy amen. Petraka isika dia mbola ho ampitomboana mandrakariva amintsika menakavy anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika faly miaraba ny ray mpianakaviana manokana ny amin'ity an'ity amin'izao fetin'ny ray izao dia andreny tenin'Andriamanitra isika dia mangataka anao ifantoka tsara fa manaka ambara aminao Jesosy androany ovakitsika ary ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Genesisy toko 15 dia ny andininy Genesisy toko 17 azafady dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito
Zay ny vakiteny voalohany. Ny vakiteny faharoa dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Salamo faha 8:20 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ary ny amaranantsika ny vakiteny dia ny Galatiana 5:5 ny andininy 12:20. Vakiteny voalohany ny Genesisy 17:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 17 sy ny 19. Vakiteny faharoa bokin'ny Salamo faha 8:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 19. Ary ny vakiteny fahatelo dia eo amin'ny bokin'ny Galatiana 5:5 ny andininy 12:20 sy ny 13:20 ihany. Rehefa hitantsika ny teny dia vakitsika misesy tsara ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary rehefa 7:70 taona Abrahama dia nasehon'i Jehova izy ka ny tenenany hoe izao no Andriamanitra tsy toa mandehany ao anatrehako ka aoka ho tsy misy tsiny ianao fa izao anao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ary hahamaro anao indrindra. Dia niankohaka Abrahama ary Andriamanitra niteny taminy ka nanao hoe raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko ka ho tonga ray ny firenena maro ianao. Ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony fa atao hoe Abrahama satria efa nataoko ray ny firenena maro ianao. Dia hamaro ny taranakao indrindra ka ataoko firenena maro ianao ary isy mpanjaka iseho avy aminao ary ahoriko ny fanekeko aminao sy aminao mba ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitrao sy ho taranakao mandimby anao aho ary ombeko aminao sy ny taranakao any aoriana ny tany fivaniananao dia ny tany kanana rehetra ho fananana mandrakizay ary ho Andriamaniny aho. Toizantsika ny vakiteny Salamo 8:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehova dia izay mandeha amin'ny lalany. Fa hohaninao tokoa ny asan'ny tananao. Sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Indro fa toy izany no hitahiana izay lehilahy matahotra an'i Jehova. Hitahianao avy any ziona anie Jehova ary ho faly ahita amin'ny fahasoavan'i Jerosalema anie ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny ahita ny zafinao anie ianao fiadanana anie ho amin'ny Israely. Faranantsika ny tenin'Andriamanitra Galatiana 5:12 sy 13:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Amen. Ndray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao. Nahatratra indray izao alahady fa 7 volana Jona 2024 izao. Alahady izay natokana ho fetin'ny ray nefa koa tsy ho fifandrifinjavatra ihany fa alahady ihany koa izay natao hitondrana ambavaka ny firenena androany. Ny tantarany Abrahama eto ry havana no andraisantsika fahendrena sy andraisantsika indray vatsim-panahy hoentsika mandritry ny herinandro. Ary ndray mpianakaviana rehetra androany dia azo kadao avy amin'i Jesosy mba hisy ray mpianakaviana iova fo, tsy ho fombafomba fotsiny andanana aty am-piangonana fa tena hoe an'olo tena ho an'Andriamanitra. Mba hisy ray mpianakaviana tena hanahaka ny Kristy, ilay voninahitry ny tany, Kristy ilay lohan'ny tokantrano, Kristy ilay hajan'ny fianakaviana, Kristy ilay iankinan'ny ankohonana, Kristy ilay vonina mandrakariva, ary Kristy ilay antoko ny ho avy.
mba toy izany ndray mpianakaviana rehetra androany. Hoy ny tenin'Andriamanitra teo hoe indro fa toy izany no hitahina izay lehilahy matahotra any Jehova. Misy condition kely eo ry havana. Maninona hono le hotahina? Matahotra any Jehova. Zany hoe misy lehilahy zany maninona? Tsy matahotra an'Andriamanitra. Dia mametraka ny teny zany ny tompo hoe hotahina ianao raha matahotra an'Andriamanitra. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ohatry ny ahoana moa zany le matahotra an'Andriamanitra? Le matahotra an'Andriamanitra dia voambara tao amin'ny Galatiana teo, mandehana araka ny fanahy. Be fitiavana, manana fifaliana mandrakariva, mampiseho fiadanana, dia ny fiadanan'i Kristy ary manonona an'izany ao anatin'ny tokantrano sy ny manodidina anao. Be faharipo, manana fahamoram-panahy, tia manao soa ary miaina amin'ny fahamarinana, manana fahalemem-panahy. Io le tena angatahan'ny tompo mihitsy amin'ny ray mpianakaviana. Fa ny 70% ray mpianakaviana manana fahalemem-panahy ve? Malidolo vehivavy. Tsy manana fahalemem-panahy. Somary mitreritrerina kely zay, somary masisika kely zay, dia raha tsy hoe zay hono zany dia tsy ray mpianakaviana. Jesosy kosa tsy manao an'izany. Raha manana feo malefaka ianao dia zay mihitsy ianao le manahaka an'i Kristy. Manana fahononam-po, zay le lehilahy matahotra an'i Jehova. Dia tonoanao tsirairay ireo zavatra takin'ny tompo zao hoe ara-panahy ve ianao, mandeha araka ny fanahy ve ianao. Dia raha misy tsy vita ireo dia miezaka mangataha amin'Andriamanitra mba hantaterahanao izany, mba hovanina ianao ary hovanina koa ny ankonanao. Ny Taolo tsy miteniteny foana raha ohatra ka miteny hoe nanahaka an'iza ny zanany. Zay foana voateny matetika e. Ka raha misy toetra hitanao ohatra somary mafimafy kely zay eo amin'ny rainy dia ozy izy ny reniny, nanahaka ny rainy mihitsy ty sazy ty. Fa andao ho teneniny hoe manahaka an'i Jesosy e. Andao ho zavatra tsara no hiampitany amin'ny zanakitsika. Ray kristianina, maodely, antoko ny hoavy, ary iankinany ny ankonany, tena andry iankinany. Misy ray mpianakaviana ve mitsoaka ny adidy? Misy. Ilay mbola tsy nandray an'i Jesosy e. Fa ny ray mpianakaviana nandray an'i Jesosy tsy mitsoaka ady, na mafy, na sarotra, na mora, eo foana. Tia vavaka, mitarika ny ankonany. Zavatra mitranga mantsy rehefa sana manangatana ao am-piangonana hatsangana ny tanan'izay lehilahy azafady. Tsika rehetrarehetra tatsangana ny tanana hoe lehilahy rehetra. Sotra Jesosy tehaka ho an'ny lehilahy rehetrarehetra. Vehivavy rehetra indray hoe ndry sotra ho anareo vehivavy fa be dia be tsika vehivavy. Tsy misy eo anelanelany. Tsisy ka, tsisy. Tsy avy amin'ny tompo zany. Na ianao vavy, na ianao lahy. Ry ray mpianakaviana, mety mieritreritra ianao zao hoe mba te hirosy ihany anie pastera amin'ny asan'Andriamanitra e. Fa ohatra ny miahotra zany, mba te hanao ihany fa ohatra ny hoe tokony eto ve? Dia mba hambarako aminao reto lehilahy ao anatin'ny baiboly reto ny toerana misy azy, izay tsy nampiahotra azy mihitsy, zany hoe hanompo an'Andriamanitra izany. Mosesy inona ny asany? Pitarika izy. Inona izany? Leader izy. Tsy niala mihitsy izy tao anatin'izay mampitarika azy zay, fa namafy ara ny ady. Teo foana izy. Dia izy ilay nanokatra ny ranomasina tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Josoa, inona ny asan'ny Josoa? Raha misy pitarika eto zany na pitarika orinasa, tokony hanompo an'Andriamanitra ianao. Josoa, inona ny asan'ny Josoa?
miaramila izy miaramila miambona ny filaminana rehetra fa ilaina ny miaramila ary ilainy Jesosy koa ny miaramila matahotra an' Jehova raha misy miaramila eto zany manolora tena ho an'Andriamanitra. Samuela inona ny asany? Mpitsara izy matahotra an' Jehova mba izy mpitsara marina eto amin'ny tany sy ny firenena. Lehilahy matahotra an' Jehova. Raha mpitsara ianao a tonga eto ianao lehilahy ianao a manana tahotra an'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra. Davida inona ny asan'i Davida? Mpanjaka. Efa lasa mpanjaka izy ka mpanjaka izy ka ianao zany ao amin'ny fiainanao sy ny tokantranonao manana ny zavatra rehetra ary mametraka ny tenanao mpanjaka mihitsy. Aonao zany mety ho karazana mpanjaka eo amin'ny fiainana manana mpanampy, manana tômôbila, misy garde corps, ny trano tsara be, ny mpandroso sakafo hafa, ny akanjo androany hafa, ny rapitso hafa, ny mpanolo akanjo hafa, ny mpanao volo hafa. Zany ke fa mpanjaka zany misy an'izany sa tsisy an'izany? Ianao koa ilain'i Jesosy hanompo an'Andriamanitra. Solomona koa inona izy? Mpanjaka. Fa nanana inona izy? Fahendrena. Yamosa mpiandrondry. Raha mpiompy ianao na akoho na omby na ondry na kisoa tian'Andriamanitra ianao hanompo azy. Isaias, Jeremia inona ny asany? Mpaminany. Misy olona efa natokan'Andriamanitra fotsiny hoe tonga dia asan'Andriamanitra tahaka ny dada. Dada nga hitanao mivarotra tery Andravoangy. Sa ny asa tany amin'ny orinasa dia nandray vola isam-bolana. Ny maraina mandray olona, ny atoandro na dia miaraka eny ary zay mandeha miaraka amin'ny asan'Andriamanitra eny mbola tsy mijanona ny telefona. Efa olona voatokany ireny ho mpaminany ho an'Andriamanitra. Daniela inona ny asany? Ministra. Raha ministra ianao ny tonga eto tian'i Jesosy koa ianao atahotra azy ary hanompo an'Andriamanitra. Ezekiela inona ny asan'i Ezekiela? Mpisorona. Mpisorona ina mpisorona atao am-piangonana. Fampijerin-dray ry diakonina isany. Manana tahotra an'Andriamanitra ary tena hanompo amin'ny fitiavana. Tena hanompo amin'ny fitiavana. Nehemia serveur. Ninona asanao azonao hanompoana an'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany. Matio inona asan'i Matio? Mamory hetra, inspecteur des impôts. Efa nisy an'izany tamin'izany fa nanina izy nanompo izy sa tsy nanompo? Tsy nirere tamin'ny toerana misy azy izy fa nanana fanetretenana naradian'Andriamanitra ary nanompo an'Andriamanitra. Petera sy Jaona ry inona ny asany eo? Mpanarato. Na ny mpanarato sy mpivarotra trondro ary mbola hanompo an'Andriamanitra. Ary lika inona ny asany? Mpitsabo izy dokotera. Ilain'i Jesosy anetsika hanana tahotra an'Andriamanitra. Amin'izay rehetrarehetra ataonao ry lehilahy amin'ny tompo, ataovy tahaka ny an'ny tompo, manana tahotra an'Andriamanitra. Manompo an'Andriamanitra tsy ho amin'ny mpiandry ihany natao hoe fanompoana an'Andriamanitra, fa eny tontolo rehetrarehetra izay misy aminao dia aseho mihitsy hoe mpanompon'Andriamanitra ianao. Tia an'Andriamanitra, hanaja an'Andriamanitra, andeha hiaraka an'Andriamanitra fa tsy andeha rery a. Misy fotoana mantsy lehilahy ray mpianakaviana miteny hoe veloko nareo. Dia va miteny hoe zao ny problème dada. Zay moa fiteny ankehitriny mba metraka ny ray mpianakaviana. Dia hoy izy hoe vitantsika io. Asa matahotra. Dia raha vao izy manao an'izay dia izy miasa. Fa raha vao ilay ray mpianakaviana no teny hoe ankinitsika amin'ny tompo ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Matoky azy tonga dia ambony be ny fanantenana. Anio ny tompo. Miantso anao ray mpianakaviana. Hanavao ny fanoloran-tenana ho an'Andriamanitra. Hiala amin'ny fomba ratsy. Ho an'iza moa ianao? Ho an'i Jesosy.
todika any amin'ny dada koa tsika fa izy koa dia ray mpianakaviana sa tsy zany dia misy toetra tsara be amin'anana zay tsara alayntsika tahaka la foi d'Abraham manana inona zany finoana nananan'izao lehilahy zao a enjana be alay visaretsaina hoe voaroka ianao a tsy tanao zay lalakombanana vitan'izao ianao tehaka ao a dady tianay be ianao dady inona koa ny nananany le gloire de Joseph voninahitra azony ny anarany moa dia efa Joseph raha teo kely sy bitika sara jerentsika izy zao kely kely raha mivatana ny jereny fa nataon'Andriamanitra hoe ho mpitarika ho mpaminany ary hamonjy an'izao Madagasikara zao izy koa dia nanana fiainana la vie de Moïse manao na ny fiainana betibetika kely misy mitady handatsaka ny ainy foana misy mitady hamono foana fa nandresy sa tsy mandresy nandresy izy koa dia nanahaka ny Kristy la victoire de Jésus fandresena foana ny fiainana ary nanam-pitiavana zao ny zavatra mba hitako any aposiny any tsy miala valopy fotsy dia ina zavatra mitranga manantona dolo tilo dado dia mamoaka dado dia mamoaka aiza misy olona hoe nitondra fiangonana nandritra ny 50 taona tsy mamanana trano raha tsy ny fiangonana ny manao azy tsy mbola nahitandata teto amin'ity toerana ity ianao dia azo 4 raha hoeto fa folo-karenanao dia hoe dolo amin'ny ny anina dia eto aty fa Andriamanitra mahery a dia sady mahazo tany izy ery mahazo tany ery izy mahazo tany ery manana trano izy ery dia nitobila 12 tadatsika ve zany jamais tsy agataka aminao zany izy toetra tsara nananana zany tokony alayntsika tahaka fa raha iteny fiangonana ray anankiray ianao mihamantra fiangonanao aminy a fa le paster ta Andriamanitra lasa mihinana ny ondry fa tsy mamelona ny ondry fa idada kosa mametsika ity ho any dada ty ho any dada ohatry zany ny tevininy eo aposiny ao fa eo ambaravarina mbola tsy tonga to mitotry eto ambany ato izy ray sisany tavela zany nahitan'izany toy hoe mba fomana hoana reny atao anatin'ity lehilahy ty zany le fitiavany Kristy zany la sagesse de Salomon inona nananany zany fahendreny ianao rehefa manao ny tsy mety dia ozy izy aza manao azany ho fa itsika raha misy manao ny tsy mety eo akaikitsika tonga dia mahazo inona ary rehefa tena sositra zany dady zany dia zao ny fiteniny mahasositra mihitsy ngamba rehefa misy ola iandry mihitsy hoe ohatra le olo dada miteny ratsy fa tsy ahita akory fa za manatena fa nan'Andriamanitra ny ao anatiny la richesse de Jacob naninona izy manan-karena izy manan-karena ny arena dia inona izy ianao fiadanam-po maly agaga hoe nga dada tsy atorany amin'le tranony dadary ay mbola nandray rehefa reraka mandray olona te tsy tafody mihitsy tanao fa tsy ametrahany amin'ny fony akory zany nefa tsika zao mahazo trano be selfie eto ambaravarakely atao dakozy zay zao eto amin'ny salon dia asiana toy any kely ery ambany hoe tsara ny tompo efa le mifarany vo asiana an'izay efa nahitany data ve nareo nao selfie dia niseo daholo eny amin'ny Facebook eny hoe ty le trano mba hianaro zany re olona ty fianana rehetrarehetra hita tarahina daholo tsisy miafina hatramin'ny miditra kely ao anaty hôtely saosisy no hoaninay zao
fianarantsika androany feno fahatsarana ndraisitsika eo anatin'ny Facebook io fa tsy fanambarana ny fiainana ray manontolo rariny be anao raha misy manafika satria hoe modri nazo 44 ray indray io ny numéroany so ray aman-dreny zao a namiditra ao anatin'ny tomobile io ary vitre fumé tsy tia nofatany akory izy ny ao anatin'io mahenaro zany la fidélité de Job naninona zany tokapotsiny ova raha olona maty vady zany efa mbanaka vady ihany fa ozy izy hoe efa natokako an Jesosy ny fiainako fa misy koa amintsika dia mitonatona candidat aza manatena efa natokako an Jesosy ozy ny fiainako an Jesosy amandrak'izay zany ke fiainan Job na ny vadiny ara dia niteny azy mihitsy tamin'ny Job hoe ahoana ozy izy mialahy ianao amin'io Andriamanitra raha io no mampahory anao ohatra zao hoe fa ny midadana mandalo ny tsara tarehibe takin'inona na ny asona teo amin'ny keo ara ny vadiny dia hoe zany Jesosy mandrakizay andao mba ho fidèle ny rahalahy isany a fa tsonotrany sady misy sosiny dia misy sisiny dia misy sosiny dia avao mbola misy sasiny le sisiny a any amin'ny sisiny le sosiny a papasosy le sasiny a mahay miresaka mahafinaritra be ndry zay le izy andao mba ho tokapo ny raintsika fianarana sady ray am-panany ray ara-lofo sa tsy tsapanareo zany raha nana fitondratena tsy mendrika izy a tsy mendrika daholontsika za tsy miteny hoe tonga lafatra izy satria izy olombelona fa za kosa mahita hoe fakatahaka izy avako foy ny fetra iainantsika foy 70 taona 80 taona tahiny mateza mihoatra an'izay famindrapon'Andriamanitra aza lanina ny faharatsiana ny fiainanao aza lanina ny fahalotona ny fiainanao fa orina le 80 taona sy 70 taona mbola misy fiainana lava be dia ny fiainana mandrakizay ary mahafinaritra be aza lanina ny fahadalana ny fahatanindranao fa lanio amin'ny fanomponan'Andriamanitra sy ny fanaovan-tsoa nisy lehilahy lehibe anankiray teo eo amin'ny 70 taona teo notokanana mpianatra mino fa nandona fon'olona maro ny teny manao hoe ry tanora mandihana manompo an'Andriamanitra zaho ary efa tsy fidiny mba tia azakazaka mba anao mihoatra fa tsy mahavita mba tia hideran'Andriamanitra ohatra ny efa kasoka be le feo tsy mivoaka tsony mba mandeha my promotion tsy mavita lalana lavitra ny any atao teny mitondra mibavaka ary nanenina hoe laniko tamin'ny fahadalako nery Jesosy ny fahatandrako avako laninao amin'inona ny fahatandranao ry lehilahy ny tompo hanizy ianao mba valia hoe lehilahy rehetra hanizy ianao ohatra maheno feoana vehivavy ahako haniza lehilahy rehetra ohatra mbola tsy maheno lehilahy midoboka be a zany lehilahy tena miteny zany ane tena teneniko anao hoe alaivosakatsana za mosese rehefa miteny amin'ny vahoaka manarivony amanalina miteny hoe kalma fotsiny aloha eny olona be dia be zany a satria ny olona irohatra hoe maty zay fa ny Egyptianina fa orinanay ao dia alaivosaratsana amin'ny feon'ny mosesy hoe eny olona rehetrarehetra hoe hanizy ianao mba zay ayay
ny teny fikasana voalohany indrindra nataon'Andriamanitra dia tao amin'ny Abrahama. Zay ny teny fikasana voalohany indrindra. Zao le teny fikasana zay nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Genesis 17 hoy izy hoe aminao izy no ahoroko ninona fanekeko fa ianao ataoko rain'ny firenena maro. Zay ny fanekena voalohany indrindra teto ambonin'ny tany. I Abrahama vehivavy sarombavy fa inona izy? Lehilahin'iza, lehilahin'Andriamanitra izy. Ry lehilahin'Andriamanitra, androany Jesosy miteny aminao hoe androany no ahoroko aminao ny fanekeko. Ho rainy mino ianao, rainy fianakaviana ianao, fakataka ianao, ho avy ny firenena ianao, ary toetra aminao. So teny fikasana zao hoe ny fahasoavany, ny fiarovany, ny fahatsarany, ny fanapiny, ny fitahiny, ny fitiavany ho aminao. Ry lehilahy matahotra an' Jehova. Tiany Jesosy ane ianao, tena tiany ianao, tsy fony ianao, tsy ariny ianao, malalany ianao. Raha nanorina ny zanak'olombelona Andriamanitra dia inona natao voalohany? Atao mafy be hoe lohan'ny fianakaviana, tahaka an'izy, tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Azadino isak'izay zavatra ataonao dia atao ve kaizahany Kristy? Aizaka tahaka ny Kristy dia ny olona tahaka ny Kristy kosa aloha tsy mivokasikary. Ny olona tahaka ny Kristy tsy mpisotro toky. Ny olona tahaka ny Kristy tsy mitsangajanga. Sasany anambory dia tenenina mihitsy fa io avenao rahalahy mbola miezaka fa mbola toute option zao. Gaga fa maninona? Ao ny anona dia ao le anona dia ao daholo izy rehetra pastera. Ka tsy anahaka ny Kristy mihitsy ianao zany fa rehefa tsy any Satana ianao dia anizy. Rehefa tsy any Jesosy ianao dia any Satana e. Zay ihany fa tsisy eo anelanelany zany ho aho. Ka hoe ohatrany mbola hitanonafo aloha fa mangatsika. Fa na ianao voavonjy na ianao fery. Androany ry lehilahin'i Kristy, atolorany Jesosy ny fonao. Ry vehivavy ny tompo manahafa ny Maria renin'i Jesosy. Izay eo tongotry ny tompo mandrakariva. Aoka re mba ambala amindamina kely le Marte. Fa misy fotoana ihany koa ny vehivavy ny tompo rehefa mba mitady azy ny lehilahy perena foana. Andao mba eo atongotry ny tompo mandrakariva tahaka ny Maria isika. Olona mivavaka, olona manana fanantenana, vehivavy mahery, mpanampy loham-pianakaviana, mampahery sy mampitraka mandrakariva. Aoka mba tsy hifammetsiny fa hifampatoko mandrakariva ary hifampizara fitiavana mandrakariva fisanonao kasitran'Andriamanitra. Dia mino fa ho tanteraka ilay teny eo amin'ny bokin'ny Salamo, ho vakin'ny lehilahy rehetrarehetra mafy be io bokin'ny Salamo io fa io ianao Salamo 128 io ianao amin'ny anaran'i Jesosy, io ianao. Lehilahy rehetrarehetra maky an'izany mafy be mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mafimafy e. Fa inona mampime anareo? Niakatra le fia dia ninona? Nidira dia. Sena tsy haingo tsony ny farany.
hatramin'ny farany reny lehilahy tompo hatramin'ny farany dia lehilahy mahery ianao averiny indray mandeha le teny dia atao faran'le feonao jesosy ange ny hainanao androany fa tsodranoanao ange io e jesosy ny mihainanao androany fanekena ataon'andriamanitra aminao io ka tianao tonga aminao ny fanekena mika mafy mihitsy ianao hoe lehilahy mahery ho an'andriamanitra fa keo amianaran'i jesosy aminaran'i jesosy teka mafy raha miasa ianao tsy ho sasatra fa hoaninao mihitsy ny asa ny tananao voasoratra zany a dia zay mbola tsy dadabe ho dadabe daholy satria ho tratrany zafy tsodrany beka zany ozy ny tsodrany ray aman-dreny hoe tratrantitra e dia falerianao hoe andray lavandriainina ny dikan'izany a lavitry ny aretiny zany a feno fifaliana dia tahiny jesosy a dia mitombo fahendrena sotra tompoko amen sotra mpanompontsika misaotra an' jesosy a noho izany tenin'andriamanitra zany malona zany tenin'andriamanitra zany mitotrika any amin'ny vehivavy aloha fa raha nandeha ny tenin'andriamanitra hoe maninona ny lehilahy masitsika maherihery fiteny dia makaizany vehivavy lasa menimenina lasa koa mandeha manao zavatra hafa androany ianao raha vavy a mifonahy eo anatrehan'andriamanitra ao anatin'ny fotoana hibebahantsika rehefa avy eo fa tsy mba dia nanoana loatra an'le vaditsika tao anatin'ny adina sehoany misy fotoana ny eny lehilahy matoa mangina matoa masika e misy ady atrehany eo amin'ny maray-pianakaviana anazy sady zany fa mangina izy fa ianao le vehivavy kosa raindray a mitady hivadika ka mitady ho lasa akola fa ianao indray manendo ho anao zanaka fotoana inona mba tena ny vavahanao ho an'ny dada raha nahitany fahalemeny ny vady aman-janaka nahatondram-bavaka ho an'ny dada ve sady lasa nandeha vao maika nanarabo ny torabato taka an'le vehivavy azon'olona tanana ny jangajanga nahitany fahalemeny dada ve ianao zanaka dia mba lasa koa mety ny fokasikara lasa koa ny sotrotoka lasa koa mba nandeha androany a rehefa hivavakatsika rehefa avy eo hifona aza mivavaka ho an'ny tenanao fa mivavah ho an'ny dada ary mifona amin'andriamanitra tamin'ny fotoana izay tsy mba nieritreretinao a mba nifonana ho an'izany dadanao zany koa ho anao ray mpianakaviana hitotika eo anatrehan'i jesosy ianao androany toroteny rehetrarehetra nentin'ny mpanompony teo nanahoana ianao nanolona an' jesosy nanahoana ianao nanolona ny vady aman-janakao ny fenonao fitiavana ve zany tokantrano zany sa nataonao ahoana noentinao nankaiza ny ankonanao mba niteny venao hoe raha izasy ny ankonako kosa dia andeha hanompo an' Jehovah izay fotoana izao a natokan'andriamanitra hiverenantsika ao aminy anatonantsika n'andriamanitra ho ataontsika ny hira fa 7:100 ao anatin'izany hira zany a sy ao anatin'ny vavaka ho ataontsika dia mangataka ny ray mpianakaviana rehetra ihany no hitsangana fa ny vehivavy sy ny ankizy rehetra hipetraka eo ampitoerana ihany a hivavakatsika hitondra mbavakatsika ho an'ireo ray mpianakaviana reo ny lohan'ny tokantrano aza mitady lohany ianao raha vehivavy na sanatria ireo tsy miasa na sanatria ireo manahoana apetrao amin'ny toerana mahizy azy ireo fa ny fanekenao an'izay koa no hitahian'andriamanitra ny tokantranonao rehefa manao tsika ny fanekempinoana
dia miara mitsangana ny vehivavy avy eo, mitsangana daholo indray mpianakaviana rehetra, tena iverina amin'Andriamanitra. Ianao ilay nandao iny andao iverina ho amin'Andriamanitra. Ira fa 770 ny andininy voalohany ihany nandao anao hoe lao ray koa. Jesosy io mitsangana manoloana anao ndray mpianakaviana rehetra kehitriny amin'izao Fetin'ny ray izao. Reo ndray mpianakaviananay FPVM na ny manatrika eto na ny any amin'ny tokantrano na ny amin'ny toerana misy azy tsirairay avy ihany, fantatreo tsirairay ny amin'ireo Jesosy a. Hitanao daholo ny amin'ireo ny fantatray dia tateraka ny teninao fa hatry mbola tsy niforonina tany ekibo reo, nefa fantatrao, nefa hitanao. Hitanao daholo ny lalana nalehany, hitanao na ny fahadalany, hitanao zay rehetra nataony tsy araka ny sitraponao. Ankehitriny Jesosy a, iombonanay rehetrarehetra ny angatanay famindram-po ho an'ny ray rehetra ato anatin'ny sany FPVM. Mamindra-fo amin'ireo, mamelany heliko ireo. Le ranao nalatsaka teo ambony azy fijaliana Jesosy a, angatahako aminao anadiovana ho an'ireo na inonina mety vitany teo anatrehanao a. Mba sasao Jesosy a, mba diovy. Ary nangatanay aminao androany tsy ho voasasa sy ho voadio fotsiny, fa mampitoerinao indray manompoka androany a, olom-baovao eo anatrehanao, hiaraka aminao, hifampitatana aminao. Ary ataovy ao anatin'ny mandrakariva le fanahany fahendrena avy any aminao. Hitanao koa ny fiazakazahan'ireo, ny adi-tsain'ireo ray ireo eo amin'ny fiahina, famelomana ny ankonana, ny fitediavana izay asoa ny vady aman-janany. Jesosy eo tantano mba tsy handeherery. Ataovy ao anoloany mandrakariva ianao, ka zay rehetra fantatra eo fa mahasoa, sahaza ho anazy hoentiny ho an'ny ankonany, hoentiny ho an'ny fiangonana, mba home ho anazy zany. Eny anatin'ny lalana eny izy betsaka ny ady, betsaka ny fakapanahy, betsaka ny olana. Ataovy reny foana eo amin'ny sofin'ny feonao, miteny hoe tia ny lalana zanako a, ka tiano izory. Fa zanakao reo, asan'ny tananao reo. Ary matoky mandrakariva izay, fa na dia izay tsy angatahandreo ary rehefa tonga ny fanoloran-tenany eo anatrehanao a, omenao azy zany. Ka sy ho daholo ny asa fivelomany rehetrarehetra, ho hitan'ny olona manomboka izao, fa ho samy hafa le nanompo anao sy ny tsy nanompo anao. Ary ataovy tsapany koa nefa zany Jesosy a, fa tena manana anao izy, ilay lehibe indrindra, dia le tompon'ny arena, tompon'ny zavatra rehetrarehetra. Reto kosa i vehivavy sy ny ankizy mifona aminao satria raindray tsy mahavita ny tokony ataonay amin'ilay ray mpianakaviana,
mitabataba menimenina mametsiny mamitra fo aminay Jesosy. Na dia marina raha hoe raindray misy tsy zakanay ny ataon'ny lehilahy, mavesatra aminay ny ataon'ny lehilahy, fa androany amin'ny mafetiny ray ampianaro angina ny vehivavy rehetra sy ny ankizy, ampianaro andefitra vehivavy rehetra sy ny ankizy, ka mamindra fo aminay, ampangino ny vavanay, ovay ny fijerinay, ovay ny toetranay, ka manompoka androany raha misy tsy mety hitanay eo amin'ray mpianakaviana, ameo anay ilay fanahy tsy hivavaka, ivavahanay mandrakariva ho an'ray mpianakaviana rehetra. Izay rehetra kosa androany iara iombom-bavaka hivavaka ho an'ny dada Randrena Toandro Jean Joseph. Io Jesosy dada, antsoina rehetra hoe dada mihitsy satria tena rainay io. Sotra anao nanome anazy ho anay, misaotra Jesosy zava-dehibe zany. Hitanao daholo ny lalana ny lalovan'ny dada, ary ampahirato ny masona izanany koa mba hitany lalana ny lalovany sy ny faharetany ny fitiavany ny etrehana n'izany lalana izany. Terisy mandrakariva eo aminao dada, ameo fahasalamana, ameo tombonandro, mba hiaraka iriarisy aina aminay ely ety, mba ho voninahitra orery ihany ny fahavelomany. Reo ara Jesosy ny ray rehetra atolotra ianao zany, tehirizo anao, kolokoloho anao, ary aseho azo mandrakariva fa Andriamanitra tianao, dia anao ilay niteny mandrakariva hoe fitiavana mandrakizay ny nitiavako anao izany namparetako ny famindram-poko aminao. Misaotra Jesosy faly izay ankehitriny, afaka netoraka teo anatrehanao, afaka nibebaka taminao, ka mba indraminay ny hira Davida mpanao salama manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay torotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijalana napaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, matrika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, nipetraka kavan'Andriamanitra ray sy toa, avy any neviny tsara velona sy maty. Iny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonana ny olona masina, famelana teraka, fitsanganana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Dia miara-mipetraka isika. Ankehitriny-tsika ry havana dia tonga amin'ny fotoana hiara-batsika any dada amin'izao fetin'ny ray izao dia melohan'ny andraisan'ny tompona anjara amin'ny fandraisam-pitenenana amin'ny fiarabanan'ny dada, dia tsika rehetra kosa ho tarity ny mpanompony anatanteraka ny hira hoe dada any pasteur Jocelyn. Dia miomana amin'izay anatanteraka n'izay hira izay tsika, dia manao fety sambatra daholo ny dada rehetra androany sady zany te hafa mafy be ho an'ny dada rehetra hitodio kely le dadanao na vadinao eo akaikinao hoe tsara ho a Jesosy nanomianay anao dada. Ataovy mafy be ka dada vaovao amin'izay manomboka androany. Mandeha eny ry tompoko, faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy faly ihany koa miaraban'ny ray rehetra eto manatrika eto sy any tokantrano sy any ambany-ravikazo sy any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any da tratra ny fetindray ary faly miaraba manokana anao zay ry dada malalanay Randrena Toandro Jean Joseph. Ira ataontsika rehetra, ira rany dada, ny rany rehetra aloha no manomboka azy voalohany.
Nyana Wani Oritadama Binai Fareizai Bumenitu Puanau Nyana Kadianda Nicha Utainare Yana Nademba Finya Sana Maereza Dano Sayanu Anana Sajitena Tina Yana Lehilahy rehetra indray zao mavy zay ve ny fiarabantsika amin'ny dada mavy tompoko hiaraka ho any an-danitra hotahina ne ianao na dia mafy ny asanao mahereza dado zay anohananao foana e satria tena tiana ianao ry lehilahy mahery ny Jehova iza moa ny tahaka anao fa masina ho an'Andriamanitra ianao ary nofidiny ho rakitra soa azy mihoatra noho ny namanao koa mahereza ianao ry dada malala mahereza ianao ry dada na Randrianatoandro Jean Joseph manohana anao foana izay hatramin'ny farany ataontsika mafy be no mahereza dado mahereza dado sayanu ananao satria tena tiana ianao tehaka mafy be ho any dada bisous à Tata Malala. Bonne fête, papa chéri. Sotra tompoko. Izy mitehaka e mafy be raha tena mizay tavy mipoapoaka mihitsy zay aloha ren'Andriamanitra eto mihitsy fitiavantsika an'izao ray aman-drenitsika izao satria io ny ray aman-dreny ampanahintsika nitaizatsika kolokolo atsika tamin'ny zavatra rehetrarehetra eny tompoko tsangana avy hatrany tsika fiangonana rehetrarehetra manaika atsika mpanajana satria aneo ny fitiavantsika azy tsika amin'ity anio ty satria zao ray aman-dreny zao tokoa araka ny toriteny zay fanambara rehetrarehetra teo dia tena feno tao anatin'ny fiainany daholo tokoa zany rehetrarehetra zany dia asaina itsika solotena maro samihafa ao ny BFF mba hiakatra aty avy hatrany mba tsy ho ela be ny fotoana dia ao koa ny avy amin'ny fiangonana reny ny taninanandrano solotenany mba hiakatra eto miakatra eto misy nareo ka etsy amin'ny ilany etsy azafady tompoko dia ao koa ny avy amin'ny BFRT dia ao koa ny amin'ny fifoazana pitsangana kely eto ianareo satria hiakatra eto nareo hanolotra azy eo amin'ny dada dia ao koa ny fikambanam-be ny dekona avy eto amin'ny fiangonana reny ny tanànan-drano dada fifaliana ao anay rehetrarehetra rehetra dada ny mbola mahita anao tahaka an'izao ary dia tena mbola ao anatiny tena hoe fahatanorany e ny olona mijery fa hoe lehibe ny olona milaza fa hoe lehibe
fa zao ny lehilahy mody ndraiky ny any vory mahery a ny heriny rehetrarehetra tehaka mafetsika zany ny asan'Andriamanitra zany ny lehilahy mitovy taona amin'izao a raha miteny de tena efa maninona efa osaosa dolo fa nefa data de jire tsara izy io a ao tsara mihitsy e tehaka foana e zay dia eto dada dia miara abanao zay a natratra n'izao fetinao izao fetiny ray izao ino amin'ny tena rainay mahasolo ny rainay lavitra be fa ny ray aman-dreninay tsy nahavita ohatranao dada tena marina zany tsy nahavita fa nampivily anay tato anatin'izao fiangonana zao dia nao fa raha tsy teo anao nampita ny afatry Jesosy efa tany amin'ny fako tany zay a no nyrofona ary zany ny antony tsy tsara anay mihitsy miteka mafy be fa tena fahasoavana mamba fahasoavana zany rehetrarehetra zany ka eto dada tsy latsa-danja tamin'ireny mpaminany rehetrarehetra reny ianao mpaminany rehetrarehetra dia nylazany tokoa hoe ho aminao ny fanekeko ary de ho ray ny firenena lehibe ny mpaminany tamin'izany fotoanandro zany ange zanak'Israely ny netiny fa ianao le mpaminany amin'izao fotoana zao tontolo zao no entinao zany vesatra entinao tehaka mafetsika amin'izany amin'ny alalan'ny radio tonga ny ampitany ranomasina daoly a zany ako ny asa ampitain'Andriamanitra zay ampitondrainy azy fa ninao kosa mbola miteny vomaika mafisin'Andriamanitra lavitra no rempaminan'ireo a miteny ampitondrain'Andriamanitra ary dia ampitondraina antsika fiangonana zany ary voerahantsika mamaky ao amin'ny Matio a 12 ampahirezana ny dada ao amin'izao fotoana zao samy manokatra amin'ny baibolina igny satria taona ny hery ny tenin'Andriamanitra ty telo Andriamanitra mihitsy ny teny ahafantarantsika marina fa zao ray aman-drenitsika zao dia tena malalany eo i masony mihitsy eo anatrehan'izao tontolo zao Matio 12 2:20 irahantsika mamaky zany a Andriamanitra koa dia tena nanendry an'izao ray aman-dreny zao a tsy latsa-danja no rempaminany fahiny rehetrarehetra irahantsika mamaky zany a amin'ny anaran'i Jesosy indro ny mpanompoko zay nofidiko ny mahalalako zay sitraky ny foko indrindra napetrako ao amin'ny fanahiko ary tory ny rariny amin'ny jentily tehaka mafy be eo an'i Jesosy tena ny fidin'Andriamanitra mihitsy izy ary dia nambarany eto mihitsy ny hoe ny mahalalako zay sitraky ny foko indrindra dada mahirezy ianao dada fa tenin'Andriamanitra zany hitondra anao mihitsy a amin'ny fiainanao rehetrarehetra fa ianao dia tena mbola men'Andriamanitra tombonandro lehibe ary tombo fotoana be dehibe a zay dia mbola mirary soa fa mino zay fa mbola mbola siècle manaraka any mbola io ianao e satria ianao ny solotenan'Andriamanitra dia mirary soa anao amin'ny fiangonana rehetrarehetra mba tena hita soa tokoa ianao avita n'izany asa rehetrarehetra zay mbola amen'Andriamanitra anao izany dia eo natrehan'izao fety zao kosa nefany a dia tsy mandrimandry foana ny fiangonana tsy manadino anao mihitsy a ny amin'ny asa rehetrarehetra ka dia mba manolotra karazana fanomezana mba atolotra anao maro-pahatserovana amin'izao fahatatrarana ny fetin'ny ray zao a dia manolotra ny birao fohy be zao a manolotra izany a reo ny solotena amin'ny birao fohy be tehaka mafetsika rehetrarehetra eny tompoko dia ao ndray koa ny fiangonana reny ny tanàna dia tsika fiangonana rehetrarehetra zay solotenan'izao mpanompon'Andriamanitra izao manolotra an'izany manarak'izay koa ny birao ny fiangonana reny ny tanànandrana dia tsy manadino anao koa dada manolotra fanomezana ao anao dia ao koa ny solotena avy amin'ny fifoazana zay tena fototra irena ny ara-panahy fiangonana eto amin'ity fiangonana misy atsika ity dia ao koa ny fikambanam-beny dekona manolotra fanomezana ao anao dada amin'izao fotoana ngeza be izao
dia sady mbola manolotra bombo sotra dia misotra dia izao dada be dehibe ny olona tena mankahala anao satria devolo romotra misy satria tenin'i Jesosy mantsy dia hoe ny voninahitra tsy omeko ny hafa tsy omeko ny hafa marina zay sa tsy marina tehaka mafy be ihany tsika satria izy ny olomen'Andriamanitra n'izany voninahitra zany atao amonjy ny firenena rehetra amonjy n'izao tontolo izao amin'ny alalany no amonjena ny fiangonana rehetrarehetra sy ny vahoaka rehetrarehetra. Marina ny teninao dada, marina le teninao ary ao veritsika ny teny tadidinareo ve le teniny foana iny rehefa tsy maty ohatr'izay tsy maty tsony zay miaraka mafy be tsika amin'ny teny an'izay isa roa telo rehefa tsy maty ohatr'izay tsy maty tsony tehaka mafy sotra tompoka dia nefa moa manoloana an'izay dada tsy mety raha tsy mba misy vavaka satria zay mahafiangonana atsika zay mahafiangonam-pifoazana atsika tsy manadiny mihitsy ny amin'ny vavaka satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka vavakantsika Jesosy sotra betsaka Jesosy ny amin'ny fanomezanao anay Jesosy fa fanomezana tsy misy tahaka an'izany Jesosy no nomezanao anay dia iray amandreninay dada randrena atoandro Jean Joseph zay atao hoe filohan'ny FPVM maneran-tany fanomezana izay natonga anao ny teny teo hoe indro ny mpanompoka izay ny fodiko ny mahalalako ary le tena tianao indrindra Jesosy misaotra nanomezanao azy io izy Jesosy vavaka ho azy zay mba ianao omba azy hitazo mandrakary iaro azy amin'ireo karazam-pahavalo maro tena mierina tahaka ny liona tokoa ireo amin'izao fotoana izao kanefa manana anao izy ianao le aram-barotra ny sy batery fiarovana tsara indrindra ary le aro siero azy ary le mpamonjy mora azy indrindra amin'ny fahoriana ianao omba sy hita azy dia vajereo koa ny ankonany sa mahafoy na mahasaraka azy ireo Jesosy ny amin'ny asa maro samihafa izay mbola tanterahany dia tanterao amin'le tenao omba azy mandrakariva ianao na makaiza izy na makaiza na aiza izy na aiza fa izany mba fanirinay Jesosy mba havitany ny asa rehetrarehetra voninahitry ny anaranao dia mametraka ny fiainany rehetrarehetra eo ampelantananao izay ry Tompo Andriamanitra itsara indrindra misaotra betsaka Jesosy misaotra indrindra Jesosy makasitraka raha eo amen. Petraka itsika fiangonana dia avetrantsika izao dia hiditra amin'izay amin'ireo karazana tsenjery maro samihafa dia eto dia somary mifamepetra kely tsika satria ny fotoana mandeha dia mandeha mbola anao procession ny lehilahy rehefa avy eo dia zao mba vitsivitsy ny ankizy zay mba tonga eo marina fa misy vombao zaraina eo mba vitsivitsy ny ankizy dia samy miazakazaka eo dia mba samy manao zay azony atao mba hoeniny dada mba ho hitany dada ianareo rehetrarehetra mankalaza n'izany Fetin'ny ray izany ka dia ao ny dekona mba mehan'ny micro angakaingana ho an'ny ankizy dia ao koa ny fizarana ny bombo angakaingantsika amin'izany rehetrarehetra izany zay ara izy amin'ny manompoka azy voalohany tonga dia alefaso fa mandeha be ny fotoana sotra tompoka alefaso le micro sotra tompoka zay ara Fête papa, il faut fête papa, tu peux faire il faut papa. Azafady kely azafady eteto fa tsy hita midada fa ty mita mihitsy le zaza zany zay le izy akisakisaka makato izy tsy manala kiraro izy say manala kiraro fotsiny le kidy afaka manala anaty am'ty akisaka ty zavatra ty akisaka akisao kely le akizy dia azafady kely ny secrétaire général ny Brafoy be moa dia tsy eto izy
fa mamitahiraka any amin'ny sisiny rehetrarehetra any a ka dia mametraka amin'ny fialantsiny izy fa izy ny tokony hoeto anatrika an'izao fotoan'izao kanefa dia mametraka amin'ny fialantsiny izy a ho antsika fiangonana matoa izy tsy tonga eto zany a fa dia misy hiraka angezabe izay nanirahana azy any a dia mametraka amin'ny fialantsiny izy a misaotra tompoko. Le manala kiraro aloha anao miandro fa le tsisy le tsy manala kiraro intsony dia le paso amin'izay misaotra tompoko. Pour mon papa que j'aime, je sais quoi te donner. Je t'aime papa, bisous, bisous papa. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy ndrapadango ny makofony mitelomoka ny mahakendarina mitelikafatra ny mahabekibo eto ary dia tsy adindra avatry ny vahoaka kristianina tsy ankanavaka sy ireo sampana velona eto amin'ny fiangonana na izany na tsy izany anefa dia manolotra ny azafady aho manao ny fialantsiny ary ny asina sy ny arahaba ary ny firarintsoa izany sy izany tsy maintsy atolotra satria izany ny fomba ny manam-panahy. Izay no ela tompoko lahy sy tompoko vavy fa tsy olokoloka toy ny tsinaikena aho na anao toy ny lalana mampitoy an'andravango sy rahasalama manketa tany nanandrano fa avy dia itsiko toy ny tsinaimbalala ny resaka dia ny fiarabana ndray natratra izao fety izao ankehitriny ary dia fetinao any olodady ka misokatra ny vavo ny voalohany teninay dia miarahaba reryray arapaina fatratry ny fety ny soa ataonareo tsy ho lefy santionany ihany no lazaina fa ny sisaka jianao an-tsaina mampandroso ny fiangonana tia mampiatrika lanonana mampandroso ny tanàna ka efa resy zao satana mirary soanareo ray rehetra na vitadidy hatramin'izay izao no andro volamena fa tsy arovana no ela misaotra tompoko lahy makatelona tompoko vavy misaotra tompoko. Fetinao an'Urstad, izay nampianatra ny teny nanabe sy nanoro, izay nampianatra nanoro, bonne fête papa chéri. Bonjour, je veux te dire un grand secret. Je connais un super héros. Il est beau, fort, gentil, rigolo. As-tu deviné qui c'était? C'est à mon papa. Adoré. C'est toi qui me fais lever. Papa, c'est toi qui fais mon bonheur. Je t'aime de tout mon cœur. En fait, papa chéri. Le jour de ta fête est arrivé, cela fait longtemps que je l'attendais. Pour toi, j'ai préparé avec amour un mauvais cadeau pour ce grand jour. Papa, tu es la star de la journée, c'est le moment de te remercier. Quand tu me fais rire aux éclats, tu sais, je t'aime gros comme ça. Bonne fête, papa. Papa Silly. Papa, j'aurais voulu te dire un poème si beau, avec tout plein de mots. Alors je te dis tout bas, simplement comme ça, petit papa, je t'aime tant. Papa, quand je suis dans tes bras, mon corps bat tout bas. Quand tu me fais un bisou, c'est tout doux. Quand je suis sur ton cœur,
je n'ai plus peur. Bon fête, papa chéri. Papa, toi ma jolie papa, toi que j'attends, je fais un bisou partout dans mon cou. Papa, toi ma jolie papa, toi que j'attends. Les péchés chaleureux en ce jour rêveux de ton amour infini, bon fête, papa chéri. Papa, je t'aime, papa, papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa. Papa chéri, ma fille c'est toi, tu es gentil, merci mille fois, bonne fête papa. Dans tes bras mon papa, je me sens plus grand, moins peureux, plus heureux, je t'adore plus encore mon papa, mon cher papa. Il est l'homme le plus fort, le plus beau et le plus grand. Il ne ménage pas ses efforts pour le bien de ses enfants. Il est l'homme des brouillards, c'est un dur, un assidu. Le froid est là ou le brouillard, mais il ne s'avoue pas vaincu. Il est l'homme de la sagesse qui nous gronde pour de bon. Il est l'homme de la tendresse, le grand pilier de la maison. Papa, un tout petit poème pour mon papa que j'aime, un joli sourire pour lui faire plaisir. Et maintenant, bonne fête, papa. Papa chéri, mon grand ami, je suis la fille et sage aussi. Bonne fête, papa, et fille longtemps pour nous aimer et nous aider. Je suis heureuse de t'offrir cette fois-ci avec ma sourire. Toi, papa, c'est un trésor. Tu es un cœur en or, un bonheur pour nous enfants. Nous t'aimons, papa. Kamilska hudirena, fanandivshasun hafi, tinanarna nitarena, fanyakchanumafi. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Papa chéri, mon grand ami, je suis content en ce moment, car c'est ta fête et dans ma tête des mots charmants. Pour toi, papa, des compliments, mais tout baisser, si tu es prêt. Papa chéri, tu es ma fille, mon protecteur, mon ami, bonne fête, papa chéri. Pour mon père aimé, mon père à moi, toi qui me fais bondir sur tes genoux comme un chamois, que pourrais-je te dire que tu ne sais déjà? Il fait si tout quand ton sourire éclaire sous notre toit. Je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi. Bonne fête, papa chéri. Bonne fête, papa chéri, je t'aime de tout mon cœur. Je vous souhaite une bonne santé. Bonne fête, papa. Mon père bien-aimé, toi qui me fais bondir sur tes genoux comme un chamois, que pourrais-je te dire que tu sais déjà? Il fait si beau quand ton sourire éclaire tout. Sous notre toit, je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi. Papa, tu mets tes mains autour de mon visage. Tu me demandes si j'étais sage. Tu me
Tu me demandes si j'étais sage. Bien serré sur tes bras et je te dis bon fête papa. Bon fête papa chéri, bon fête papa gentil. Tu la viens lumière, je t'aime tout mon cœur. Bon fête papa. Uantat, tata ori tata tiku, falerire tu zanakau, tibukani afaliku, fatrati fetina, tubu-tubukani fuku, ramira uanau, kansena ni tuluku, tata otiku anau, tiwadino kuridado, nauvina, ren safosafo reny, sambatrauri tatatina, tubu-tubukani fuku, ramira oanao, kansena si tuluku, tata otiku anao. Bon fête papa chéri. Papa, j'ai un cadeau pour toi qui vient de moi. Il est si beau comme le château. Bon fête, papa. Bonne fête, papa. Papa unique et chéri, tu m'as donné la vie. J'ai préparé ce cadeau que je t'offre aujourd'hui pour te dire mon amour qui te dira toujours je t'aime, maman. Mon papa à moi, toi qui m'as aidé chaque jour, je te donne tout mon amour. Toi qui m'as nourri toutes ces années, toi qui m'as toujours aimé, mon beau papa, ce poème, je l'ai fait pour toi. Bonne fête, papa chéri. Bon fête, papa chéri. Rovina mo Fetin'ny. Bon fête, papa chéri. Funya hotel tona, uya we tiktad. Favo fe full tona, uya we tsumamel tad. Teo amfa enambe full tona, vita kun tenue le tie tena mamelak tira penti. Tena nkumereva fe falambe full ton. Ezan tanya leako e tsy te aripetraka amin'ny rapenna tsony aho. Te ala tamin'ity trano ty aho. Leo aho fa teo amin'ny fahadimy amby roapolo taonako. Dado, marina ny lazainao. 10 taona aho, Jesosy eo tsy tiako lasy dada. 7 taona aho, raha azoko nafoy zavatra rehetra dia mba teo ihany dada. Dada tokana ihany tiako dada. Bon fête papa chéri. Mon papa chéri, tu es le plus gentil. Je t'aime papa, bon fête papa chéri. Tout petit poème pour mon papa que j'aime. Un gros baiser gentil pour mon papa chéri. Un joli sourire pour lui faire plaisir. Je fête papa. Papa chéri, tu m'as toujours aimé, tu m'as nourri et élevé, je ne serai sans toi. Je t'aimerai toujours, même si parfois tu m'as puni, car juste après tu me réconfortes, mais aussi tu me donnes toujours tes cadeaux. Bonne fête, papa chéri. Un pétale, j'ai cueilli la fleur de champ, je le feuille dans le vent. Un pétard pour mon papa qui me soulève dans ses bras. Un pétale pour ma maman qui m'endort me berçant. C'est la fleur de mon amour,
feu la carte, toujours. Bonne fête, papa chéri. Bonne fête, tata Ranjena Twanj. Papa, je voudrais pour ta fête t'apporter un très beau cadeau. Non pas un cadeau qu'on achète, mais mon amour c'est bien plus beau. Devine que c'est caché, un bijou pour ta joue, un baiser pour ton nez, plein de bonheur pour ton cœur. Bonne fête, papa chéri, moi. Papa chéri, aujourd'hui c'est le jour de ta fête. Je te récite un petit poème. N'oublie pas que je suis là, j'ai mon cœur près de toi. Et notre cadeau aussi. Je te souhaite une longue vie. Bonne fête, papa chéri. Tat, Fetin'ny yurtan, kumara apa nosai. Anje mancho tayutita da malalanai kufa lipapena te itu faeje kufa lipapena te itu faeje. Sotra tompo, eny tompo koa ialana tsiny rakizy ialana tsiny indapade zao saraina fotsiny aloha mibonbon dia mahazo bonbon daholo nareo fa mandeha be ny fotoana efa lasalasa daholo ny fotoana dia aleo rehefa amin'ilay fidirana faharoa indray zay tsy navita rehetra afaka mijanona dia mba eo no manao indray tsika padia leo zaraina daholo aloha mibonbon dia mahazo bonbon daholo zay eo rehetrarehetra na nanao tsenjery na tsy nanao tsenjery na nihira na tsy nihira dia mahazo bonbon daholo fa saotra toy ny efa nanao daholo nareo rehetrarehetra zay dia efa fifaliana ho an'ny ray rehetrarehetra zany tehaka mafy mba loafa irezina ny zanakitsika fa fahita atsika fa mifahavonona ny teta dia tena aneo ny fitiavany ny ray ka dia noho ny fotoana dia voatery tsy maintsy anao misy anankiray nio mbola anao farany iny farany iny aloha izy anao tsy manino mandrapizara bombo dia tonga dia efa miditra amin'ny fotoana manaraka tsika satria mbola isy mifamakina ny anniversaire dia mbola isy ihany koa ny 10 minitra ny sekolady zay tsika vohiditra any amin'ny fanatazan-draka izy manao farany dia tonga dia efa toy ny fotoana sotra tompo Tatany olona mamiko ndrindra mameko fokotsy ekafindra tady ambavako ohatriny kely tady malalatry fovelively foamarana sy apato reraky ny asa torovana olo mamitany edidiny sasatra mafy timantsatsia sasara sedra marara tada sareo tsy matembara tsy saka zafangiry firin menjady aminay zay zanaka tiny sorakanao rery tada malala le antsery tsy manatsara sovitanao tsy adiny tokoa mandrapikipo masoko roa. Tehaka mafy be tsika ho an'ny ankizy rehetrarehetra na nanao na tsy nanao zao tsika dia eny feo an'ny maman rehetrarehetra neny rehetrarehetra anao bonne fête any papa zay kokoaka kely ary aloha fa ho ataontsika mafy be ao ary ny feo an'ny neny rehetrarehetra ihany bonne fête papa chéri isa roa telo bonne fête papa chéri tehaka mafy be tsika ho an'ny ankizy rehetrarehetra indray zao miaraka mika daholy isa roa telo tehaka mafy be ho an'ny ankizy eny ny feo any dada amin'izay ary tsika manao hoe merci 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 intelo alefa 1 2 3 merci
misaotra ny tompontsika voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. dia mbola ho ampitomboana mandrakariva amintsika anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary dia mbola manatitra ny arahaba ho an'ny ray aman-dreny dada Randrenatoandro na tratra izao andro fety lehibe ho an'ny ray mpianakaviana izao, ary miarahaba ny ray rehetra ihany koa izay tonga manatriketra sy manatitra ny izay manaraka ny amin'ny tambajotra serasera rehetra manaraka izao fanompoam-pivavahana izao. Ary dia miraro soanareo ray mpianakaviana rehetra mba efa be amin'ny adidy mavesatra izay andreketanareo ao anivon'ny fianakaviana sy ny ankohonana eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary eo anivon'ny firenena ihany koa. Dia tonga eo amin'ny famakina ny anniversaire isika izay miisa 50 mianaka mianadahy, vakina ampanajana amin'ny anaran'i Jesosy Andriamatoa sy Ramatoa isany Rasoa CN Bertina 77 taona tamin'ny 19 juin, Razafinjato Soloary Sodorianina tamin'ny 17 juin, Ralay Armanana Tsio Realita tamin'ny 17 juin, Rakota Arsoa Ajatina sy Rasamuelina CN Nirina 27 ans mariage, Razory Arsoa Antamalala tamin'ny 18 juin, Rakoto Arvony Istia Fitahina tamin'ny 14 juin, Tolotra sy Sitraka mariage Ertaona mariage tamin'ny 19 juin, Andria Tsiferana Ardy efa taona tamin'ny 28 février, mangataka saina avy amin'ny Jesosy amin'ny fianarana. Ravaona Solo Julienne 27 taona tamin'ny 26 avril, mangataka fahasalamana. Rarindriana Mbola Masoandro 20 taona tamin'ny 16 juin, mangataka vavaka ho an'ny ankohonana. Rajona Arsona Santa Triniaina 20 taona tamin'ny 23 mars, mangataka vavaka ho an'ny ankohonana. Na Sandra Triniaina Mamtina Miora 12 taona tamin'ny 15 juin, mangataka fahendrena. Razafy Arsoa Simone anniversaire tamin'ny 18 juin. Rakotondray Beroalay Nianja Tsikinfo anniversaire tamin'ny 19 juin. Ravelo Manantsoa Asandratra Antonio tamin'ny 17 juin, mangataka fahaizana. Ravelo Manantsoa Andrianiaina Stéphane anniversaire tamin'ny 17 juin, mangataka fahaizana ihany koa. Ratovo Arvelo Joël Erika tamin'ny 4 juin, mangataka ny hira 700. Randria Parany Augustin anniversaire tamin'ny 31 mai, mangataka vavaka. Maminirina Tendry Miranto 12 taona tamin'ny 16 juin, mangataka fahendrena. Razafy Mahatratra Ambinitsoa anniversaire tamin'ny 19 juin, mangataka fahendrena sy fahaizana. Rasoa Noro Ardera Bakivololona tamin'ny 17 juin. Andriana Solo Luka Antenaina 12 taona tamin'ny 15 juin. Ravony Arsoa Pierrette anniversaire tamin'ny 13 juin. Rajao Ferandriana Irina Fanantenana tamin'ny 16 juin. Randriana Eve Davida tamin'ny 17 juin, mangataka ny hira miankina aminao. Ravony Armianta Joseline anniversaire tamin'ny 16 juin. Rasolofo Niaina Solofo Ernest anniversaire mariage tamin'ny 18 juin, mangataka vavaka sy fahasalamana. Ravoavy Miary Tandrivy anniversaire mariage tamin'ny 18 juin, mangataka vavaka ho an'ny tokantrano. Ratsimba Zafy Dimbiniaina Herisetra tamin'ny 15 juin, mangataka ny hira Mbatatany Nord Ray. Rasolo Mandimby Fitahina anniversaire tamin'ny 14 juin. Rakotonarivo Tokonandrianina Adriano anniversaire tamin'ny 16 juin. Ravony Armanana Marguerite tamin'ny 13 juin, mangataka fahasalamana. Samamy Randria Minotso tamin'ny 19 juin. Samamy Arena Maël tamin'ny 9 juin. Rakoto Son Arvelombola Nalso tamin'ny 15 juin. Zora Zavitseno sy Ida Andria Miaina 12 taona amin'ny mariage ny 19 juin. Eriko Andria Miaina sy Sitraka Razafiny Ratsimba 12 taona amin'ny mariage tamin'ny 19 juin. Tahina Razafitseno 17 taona tamin'ny 19 juin. Dia ireo indray ireo mpanompon'Andriamanitra nanoratra ny anarany tamin'ity androany aty. Ny tenin'Andriamanitra izay fanomezana tsara indrindra ho anareo dia ao amin'ny
Isaia 7:7, ny andininy 7:20 sy ny 7:20. Isaia 7:7, andininy 7:20 sy ny 7:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha, indro izao efa hanao zava-baovao, koa ankehitriny dia efa miposaka izany, tsy ahalala izany va ianareo, eny anefitra no anaovako lalana ary any amin'ny tany lao no asiako hony. Amen. Tonga dia ary hitsangana isika hivavaka. Vavakantsika. Dia mbola tsy mitsahatra ny deranao sy manome voninahitra anao indray izay ry Jesosy Kristy ilay tomponay sy mpanjakanay, ilay mbola nanome anay tombonandro fahavelomana tahaka an'izao anio izao. Tompo-taona, tombonandro Jesosy, fa ianao tokoa mbola antony havelomanay, tsy maty tratry ny nenina fa mbola velonaina daholo izay Jesosy trapamonjena, ka dia hisaorana be dia be ny anaranao izany. Ankehitriny Jesosy dia ireo mpanomponao izay tonga vao maraina amin'izao andro anio izao, manatitra izao fanatim-pisaorana izao Jesosy, ho anitra kasitrahana eo aminao anie izany Jesosy, ka dia mba kasitrao ireo mpanompo-kelinao rehetrarehetra ireo Jesosy. Ao Jesosy ny ankizy sy ny mbola zaza, mba hanome azy ireny vatana sy saina ary fahasalamana ianao Jesosy, hitombo vatana, hitombo saina, hitombo fahasalamana ireny ankizy ireny. Ao ny mbola mpianatra Jesosy, hanome azy ny fahaizana sy ny fahendreny ianao, fa avy aminao tokoa Jesosy ny fanolora-tsaina sy ny faharanita-tsaina, dia mba ho apetraka ao aminazy ireo izany fanahinao izany Jesosy, ka ho hamarinina ny tenina hoe ataoko samihafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Ao kosa Jesosy ireo ray aman-dreny Jesosy izay miady amin'izao fiainana izao, dia mangataka ho an'izy ireny Jesosy mba ho ambinina izay sasarany avokoa ireny ray aman-dreny rehetrarehetra ireny, ary ao hamarinanao ny teninao Jesosy rehefa misento izy ireny any atokantranony any amin'ny toerana misy azy tsirairay any, manao hoe izao ny Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa, ka izay mangataka fahasalamana Jesosy dia omenao, izay mangataka fahendrena Jesosy dia omenao izany, fa ianao ny tompon'izany rehetrarehetra izany. Ao kosa Jesosy ireo efa zoky olona efa nahazoazo taona, dia hamarina amin'izy ireny Jesosy ny teninao, manao hoe namandra-pahantitra ireo aza nge, dia izao ihany mbola isahirana hitrotro anareo, fa namandra-pahafotsy volonareo dia tsy miova ho ianao, ka dia ianao tokoa Jesosy ilay Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay, ianao ny ametrahana amin'ny fiainanay rehetrarehetra Jesosy, ka dia ho hamarinanao tokoa izany teninao izany. Dia misaotra indrindra Tompo, dia apetraka fenao am-pelantananao Jesosy mpanomponao rehetra, na ny nanoratra na ny tsy nanoratra, dia mivoninahitra amin'izany Jesosy dia ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Petraka tsika. Tonga ho an'ny 10 minitra sekola tsika rakizy dia hiaraka hitsangana ny mpampianatra sekolahady sy ny mpianatra sekolalahady, dia ataontsika ny hira tia zaza ny andiny voalohany ihany. Jesosy mbola tsy mitsahatra amin'ny teranao, mankalazanao manome voninahitra anao indray Jesosy malala amin'ity andro ity. Tonga Jesosy ny 10 minitra sekolahady dia mba mitenena araka ny fombanao. Saotra Jesosy. Amen. Hiaraka mamaky ny baibolintsika ao amin'ny Matteo 7:20, andiny 17 dia ny tapany voalohany ihany. Matteo 7:20, andiny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy, efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana. Izao rakizy misy tantara anankiray tantaraiko anareo zahay. Nisy mpanan-karena anankiray izay rakizy mipetraka any ambanivohitra izy. Dia
dia manana biby tsy mahasaraka anazy mihitsiny izy anakefatra nisan'ilay biby akoho ny anankiray a ny anankiray a omby a dia ny anankiray a ny anankiray akoho a omby a dia alika dia inona moa ny anankiray saka dia zao raiky izy a tsy hoe inona tapa-kevitra anazy tao fa tapa-kevitra izy hoe andeha hitondra an'le biby andeha hivavaka hoe andeha ho any am-piangonana izany izy anakefatra dia izy efatra no eto an-tany am-piangonana dia tonga atao am-piangonana raiky izy a dia ireo biby ireo ny omby alony ny omby tao am-piangonana dia lozana nitsakotsako fotsiny dia mitanaka iraka ny lalana mitanaka fotsiny ina izany atao pastera eny ambony izany sy zavatra teneniny ny saka izany moa raiky izy dia manoka fotsiny dia matory izay no ataony tao am-piangonana dia ny akoho sy ny ahoana ny akoho nanao inona izy lozany ohatra ny menomenona koakoakoako ohatrohan'izany fotsiny izy ao am-piangonanao dia ny alika moa izany raiky izy dia lozany mitaba mivovo fotsiny mitabataba dia izay dia nisento reto nisento ilay mpanan-karena hoe ndry dia nalahelo izy nalahelo dia izay raiky izy ohatr'izany koa Jesosy mijery antsika atao am-piangonana ny ankizy sasany aloha dia mitabataba fotsiny ao am-piangonana ohatran'izy moa ilay mitabataba teo tsy aza fanoharana ny akoho moa izany a dia ohatry ny akoho ny sasany tsy hoe ohatry ny akoho moa izany fa ohatran'izay dia ny saka alozana matory fotsiny matory ohatr'izany ataony ankizy sasany dia izay raiky izy dia malahelo raiky izy Andriamanitra mahita antsika dia mba sanatriantsika tsy hitovy amin'ireo biby ireo fa mba hoendry tsara atao am-piangonana dia mba hihaino ny tenin'Andriamanitra tsara isika dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra reriana amen. Makasitraka tonga eo amin'ny fotoana nataterahana ny fanatitrytsika ny fanatitra toy ny fataontsika isan'andro voalohany sy faharoa ary ao aorianan'izay dia natateraka ny procession ny ray rehetrarehetra ao anatin'ny fanatitra dia ny zanatsika no anatateraka ny hira izay manome ampifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra.
dia tonga eo amin'ny famakiana ny lalàna fotsivitsy eto amin'ny fiangonana isika satria efa manodidina be ny fotoana dia fiana no raharaha filazana fiangon'ny FPVM Fetin'ny Viavana ilazana ireo mpimana rehetra nanodidin'ity atokana any amin'ny toby anatin'ny rahavavy ny 8 juillet 2022 fa efa mivoaka ao an-tavolany ahafahany amin'ireo misitra izay rekena ho amin'izany fanokranana izany. Fianarana dia manomboka ny alatsinainy faharoa jona 2021 amin'ny 10 ora atoandro. Ireo izay tsy ao kosa ny anarany kanefa efa misoratra ao ny iraka nampagnodinika azy dia ao anatona ireo iraka izay nampagnodinika azy. Fahasoavana avy amin'ny bureau ilazana dia koa voasoratra anarana hiasa eto amin'ny FPVM Tanànandrano na ny vaolany nofidiana teo na ny am-perinasa ny ekena ny fanavaozana ny fisoratany anarana na ny loholona mihevitra ny mbola ahavita ny asa mahadekona fa hanomboka amin'ny asabotsy 5 jona 2024 amin'ny 9 ora maraina ny fanofanana azy ireo ny toerana dia ao amin'ny rihana faharoa ampatsiahivina fandekona tsy nanatrika fanofanana dia tsy azo atokana na raisin-tanana marina fa tsy hisy ny fianaran'ny mpiandry sy ny mpiomana amin'io 5 jona io. Hoy ny filohan'ny dekona Ratsimbazafy Samuel ny tonean'ny fiangonana Rakotomamonjy Paul Herman. Avy hatrany dia hamaky ny filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ary ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana anareo ny fodiamandriny reto olona voalaza anarana manaraka ireto. Docteur Andrianarso Arsène Richard, médecin retraité BMS dia natsony ray ody any aminy ny alakamisy 9 jona 2024 rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Andriamboavonjy mahery ny aina ny zanany 7 mianadahy ny zafikeliny ny rafozany ny raitapo aminy izay solotenany Andrianarso Parson Fidèle sy voangy ary ny zanaka amanjafiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao amin'ny tranony Lodeza 141 A bis na ny sana iadiam-bola ny alahady fa 7 jona amin'ny 12 ora sasany maraina ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra eny amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana alohan'ny hanafenana azy ao amin'ny fasandrazany ao Ambohipeno Ambohimanambola. Rafara Malala Fleurette dia nodimandry ny zoma 17 jona rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Hoy ny zanany 4 mianadahy izay solotenany Razafy Mamonjy Solofy Pascal sy Ravao Manana Hary Vololona ny zafikely ny zafiafiny ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao an-tranony Lodezenne 7 Anjanahary ny alatsinainy 20 juin 2022 amin'ny 12 ora ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FPVM Tanànandrano Ampandrana amin'ny 12 ora sasany alohan'ny hametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao Rangaina Ilafy. Randriantso Olivier Arthur dia nodimandry ny 12 jona rehefa nivahiny 10 taona teto an-tany. Hoy ny reniny Razanandrina Sérafine Décolna groupe 4 ny vadiny Rasoa Almanana Justine ny zanany Randriantso avitry ny aina ny raitapo aminy izay solotenany Razay Armanana Vero Sophie sy ny zanany izay sampana Kadeso. Ny nofiny dia hiala ao amin'ny Asiera ny alakamisy 9 jona 2022 ary andrasana ao Ambohitsoroa andakana mahitsy mialohan'ny hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Ambohitsoroa fitiavana mahitsy ny asabotsy 12 jona 2022 amin'ny 2 ora folakandro talohan'ny nanitrihana azy ao amin'ny fasandrazany ao Ambohitromby mahitsy. Fararakitra voaray avy amin'ny ho an'ny FPVM Tanànandrano avy amin'ny anaran'ny tompokilara Noirson Maurice 5 alina ariary avy amin'ny Randriantso Olivier Arthur 5 sy 2 alina ariary. Ny ao amin'ny deuxième étage tompoka mba aoka mba hampirehitra jiro raha vita ny rakitra.
anolotra ny fanatitra mbola tsy manolotra fanatitra tsika vita ndrakitra hiditra ao amin'ny procession tsika tsangana daholo ny ray rehetrarehetra rehefa avy eo andeha hanolotra ny fanatitra ety fa zao alohantsika rehetra hiara hitsangana anatanteraka ny hira hatramin'ny farany a fa hatramin'ny farany andao fanompoantsika an'Andriamanitra hatramin'ny farany ray rehetra no hitondrao ny ankonanao a andeha hanompo an'Andriamanitra miara mitsangantsika ho ataontsika ny hira hatramin'ny farany manatanteraka amin'ny procession rehefa avy eo a dia ny ray rehetrarehetra tikana hoe tena mamiko tikana hoe tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaliko izany tsy atakaliko izany tsy soloko ninon'inona tsy soloko fa hatramin'ny farany antsika sanao hatramin'ny farany antsika sanao hatramin'ny farany tiako ianao tena mamiko Jesosy a tiako ianao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaliko an'izaniza ho ahy ianao Jesosy tsy soloko ninonina koa fa hatramin'ny farany antsika sanao e hatramin'ny farany antsika sanao hatramin'ny farany afoko zay mamin'ny foko ety afoko zay mamin'ny foko ety dia omeko anao Jesosy mandao ahy azy zao tontolo zao mandao ahy azy zao tontolo izao tsy ala aminao Jesosy a nafaly ao malahelo ao e teo foany ianao narary ao nany ao tsy nilaozanao ka ity ao nivoady fa anao ho anao hatramin'ny farany Jesosy afoko zay mamin'ny foko ety afoko zay mamin'ny foko ety dia omeko anao mandao ahy azy zao tontolo zao mandao ahy azy zao tontolo izao zao tsy ala aminao nafaly ao malahelo ao tefonenao narary ao nany ao tsy nilaozanao tsy nilaozanao ka ity ao mivoady ity ao mivoady hatramin'ny farany eny tiako ianao Jesosy atsangany tanatsika tiako ianao e tena mamiko e tena tiako indrindra ianao malala ny foko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy Jesosy tsy atakaliko an'izaniza ho ahy tsy atakaliko an'izaniza tsy lokoloko ninony fa hatramin'ny farany natsika sanao hatramin'ny farany fa hatramin'ny farany natsika sanao hatramin'ny farany sotra Jesosy a voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova tompo maro
entry ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petrakantsika rehetra dia ny ray mpianakaviana rehetra hitondra ny fanatitra mpitiavana amin'ny alalan'ny procession ity aloha ity. dia mbola mitoy ny raha eto amin'ny fiangonantsika filazana avy amin'ny sampana vondrom-pampianatra. Amin'ny kafaliana no ampahafantarina ianareo mpiara-mivavaka fa ny sampana vondrom-pampianatra dia ankalaza ny herinandro-bokany ny alatsinainy 20 ka hatramin'ny alahady 29 jona 2024 izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: alarobia 20 jona varotra sakafo isan-karazany, alakamisy 13 jona fampianarana soratra masina. Ny pastera iraka Tiana Arson Mamilalaina no amelabelatra ny loha hevitra hoe mpanompo hoe mba ataovy mafimafy kely. Ny sabotsy 20 jona 2024 varotra sakafo isan-karazany sy trondro tilapia avy any Ambody Sovoka Brickaville. Ny alahady 20 jona 2024 amin'ny 7 ora sy amin'ny 10 ora fanompoam-pivavahana lehibe sady fanateram-bokatra. Azadonoina fa noho ny mahafetim-pirenena an'io andro io dia ny maraina ihany isika eto Taninanandrano no misy fotoam-pivavahana. Marina fa ny vola ho azo amin'izao fanateram-bokatra izao dia mety manatotosa ireo tafika masina tselika sy tafika masina lehibe fanao ny sampana ary anatotosana ny rakikiran'ny sampana. Ataovy ary izay azon'ny tananao atao ary azadonoina ny fitrotroanam-bavaka izao fanateram-bokatra izao. Dia misaotra anareo mialoha ary manao veloma amin'ny anaran'ny tompontsika. Avy amin'ny voamera miany sahirana FPVM Taninanandrano filazana noho ny fahatongavan'ny fetim-pirenena 2024 izay voamera-piany sahirana eto Taninanandrano dia mangataka aminareo malala-tanana eto amin'ny fiangonana araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'ny tompo anao mba hanolotra izay azonao atao amalifaliana ireo sahirana eto amin'ny fiangonantsika toy ny vola, fitafiana, kilalao, bonbon, biscuit sy ny sisa. Izy mpanompon'Andriamanitra ndray izany isan'andro eto amin'ny fiangonana manomboka ny alatsinainy 20 jona 2024 ka hatramin'ny alakamisy 13 jona 2024 amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora ariva ary ny zoma 14 jona 2024 ny maraina ihany. Dia misaotra mialoha tompoko ary ny tompony amaly fitianao hoy ny filohan'ny voamera Randriamanana hery. Avy amin'ny sekoly alahady mianatra ny sekoly alahady anio aorian'ny fotoam-bavaka amin'ny 7 ora maraina manao fanadinana izay rehetra mbola tsy nahavita izany androany. Assemblée générale nio alahady 19 jona aorian'ny fianarana ko antsoina ny mpampianatra ny dekona pia ary ny birao rehetra mba ho tonga hanatrika izany ao amin'ny riana voalohany. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Fangatahana fanampiana miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka tolo-tanana amintsika mpiara-miazakazaka fa maniry hanao examen CGM nefa tsy ampy ny droit d'examen izay aloha ny alarobia maraina amin'ny 10 sasany en ligne nefa neny tsy aty dada tsy mety antoka itsony. Koa miangavy atsika hanao izay voatsirambon'ny tanana fa ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana hamaly ny soavitanareo. Ny laharana dia 034 75 754 31 izay misoratra amin'ny anarako. Dia ho samitahin'Andriamanitra isika rehetra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia misaotra mialoha tompoko ny totalan'ny vola tedaviny zany dia 9,4 sy 4 hetsy ariary na 1,130,000 francs. Dia ampiarahany ato ny taratasy fanamarinana momba an'izany frais de cours 226,000 ariary zany avy amin'ny CGM. Ity misy voady anankiray voaray ho tamin'ny omaly. Jesosy eo manolotra ireto baiboly miisa 30 ireto hosolon'ny vola fahavolon-karena entina mpandrosoana ny asanao ho an'ny FPVM foibe mba mangataka mba alefa any amin'izay toerana tena tsy misy baiboly. Solon'ny fahavolon-karena 600,000 ariary baiboly miisa 30 isa efa voaray.
dia toy izay indray ny raharaha teto amin'ny fiangonantsika dia voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. dia mbola misika mandrakariva ny ery havany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, ary mbola manatitra ny fiarabana Fetin'ny ray ho an'ny dada pasteur président Andrinatoandro Jean Joseph sy ny ray mpianakaviana rehetrarehetra eto
fa izao dia nio akaikin'andriamanitra no mahatsara ianao Jehova tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra Ti qui tre
deran'Andriamanitra mandrakarivotsika araka ny nambarako teo ny boky mifanahy salama izy adinonareo fa miteny hoe midirahan Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony. mpamakyvoady amin'izany rehetrarehetra any dia manatitrantsitra foana ny fiarabana ny ray aman-dreny hadaran-drenatoandro zany Josefa amin'izao fetiny ray izao ary dia manatitrantsitra foana ny fiarabana ny ray rehetrarehetra ny amin'ity anio ity dia samy manao fety sambatra daholy ny ray rehetrarehetra mahakasika ny radio avy hatrany no resahany eto dia tsy hanazavazavatra firy intsony satria efa mitsangana ny conseil d'administration izay mitatana an'izany radio fiotazatsoa zany fa dia amaky ity taratasy ity izay mila ho fantatritsika fiangonana rehetrarehetra mba ampionina tsara ny saitsika afataratsika marina fa efa misy asa izay efa tanterahan'ny conseil d'administration na ny CA zany fakiko zany ampanajana fanapahana fampafantarana fanambarana larana 062 FPVM bara FB bara 2022 riavana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fandaminana noho ny fandaminana ny brafoy be FPVM izay tarihan'ny filoha pasteur Arandrenatoandro Jean Joseph dia manendry ireto olona voalaza anarana manaraka ireto ho mpikambana ao anatin'ny filankevim-pitantanan'ny radio fiotazatsoa na conseil d'administration CA radio fiotazatsoa filoha pasteur iraka ra Stéphanoel Romain Brafobe filoha lefitra Andriamatoa Barjona Oby Nandrianina départementan'ny fifandraisana sady teknisianina eo amin'ny sehitry ny fifandraisana sekretera voalohany Ramatoa Rakotinirina Nomenjanahary départementan'ny fifandraisana sady teknisianina eo amin'ny sehitry ny fifandraisana ihany koa sekretera faharoa pasteur iraka Bodo Armanana Marie Paul mpikambana amin'ny rafitra mpanaramaso sy mpiaramiasa amin'ny foibe na RMM mpikambana pasteur iraka Anitry ny aina Ana Solange Brafobe mpikambana Andriamatoa Rakotomamontsy Paul Herman tonian'ny fiangonana reniny Taninanandrano mpikambana Andriamatoa Rajonirina Arvelo Rosa filohan'ny Efsaty mpikambana Andriamatoa Andriamifidy Roger départementan'ny Fananana mpikambana pasteur iraka Andria Tsotaina 3FM mpikambana Andriamatoa Rakotoary Malala Jean Christian teknisianina sy fampitaovana mpikambana Andriamatoa Ambinitsoa Rakotoary Manana Nantenaina teknisianina sy fampitaovana faharoa ny radio fiotazatsoa dia fitaovana fanabeazam-pinoana kristianina fitaovam-pifandraisana eo amin'ny FPVM kajiana ho isan'ny sampanasa FPVM miankina sy eo ambany fiahian'ny brafoy be FPVM fahatelo ny andraikitry CA na conseil d'administration ny radio misolotena ny brafoy be amin'ny fampandianana ny radio fiotazatsoa mitantana ny radio amin'ny akapobeny mandinika sy mankatoa ny rafi-pitantanana anatin'ny radio mandinika sy mankatoa ny fanatevenana mpiasa anatin'ny radio manendry ireo mpiasa anatin'ny radio rehefa nahazo fankatoavana avy amin'ny brafoy be mamolavola sy mankatoa ny fandarana samihafa anatin'ny radio miainga amin'ny toromarika ny brafoy be sy ny tolokevitry ny ekipan'ny radio manaramaso ny kalitaon'ny fandaran'ny radio manao tatitra amin'ny brafoy be faefatra fanamariana manokana tsara ho fantatra ny santan'ny radio fiotazatsoa ankehitriny dia araka izay voalaza ao amin'ny andininy fa 370 ao amin'ny lalàna momba ny serasera amin'ny aino vaky jery laharana 2020 006 nivoaka ny 01 septambra 2020 toy izao ny voalaza ao amin'izany andininy fa 370 izany ny fampielezam-peo tsy miankina tsy ara-baritra dia fampielezam-peo ny fikambanana iombonana ara-pinoana hamafisina manarak'izay hamafisina noho izany ny fitazomana io sata io
araka ny fivoriana nataon'ny filakevim-pitantanan'ny radio fitazantsoa na ny CA rehefa avy naka ny hevitry ny ray aman-dreny lehibe dada Randrenatoandro Jean Josepha mpitandrina filohan'ny FPVM maneran-tany. Feny ny radio fitazantsoa dia radio communauté évangélique. Mba ho fampiroboroboana ny onjapeo kosa nefa dia noraisina ny fampiarana ny andininy fa 570 andalana fahatelo ao amin'io lalàna voalaza etsy aloha io. Andininy izay milaza ny fahafahan'ny onjapeo mangataka alalana handingana ireo fepetra tsy ahafahana manao dokam-barotra famantarana sy momba ny lanonana ahazom-bola na ny antsoina hoe dérogation. Hisehatra amin'ny fangatahana io fahazoan-dalana io, araka izany ny filankevim-pitantanana rehefa tomombana sy eo an-tanana ireo ato tantaratasy amin'izany. Manan-kery manomboka amin'ny daty hanoratana azy izao, fanapahana sy fampafantarana ary fanambarana izao tany nanandrano fa 17 Jona 2024. Ny filohan'ny CA radio pasteur Iraka Rastefanuel Romain, ny secrétaire général ny FPVM pasteur Ramana Kantenaina Wilson Remy ary ny filohan'ny FPVM maneran-tany pasteur Iraka Randrenatoandro Jean Josepha. Handefasana izany ny mpikambana Brofoibe FPVM rehetra, ny mpikambana ny CA radio fitazantsoa, ny 3FM rehetra, ny RMM rehetra, ny Brotany nanandrano ampandrana rehetra, ny filohan'ny synodaparitra rehetra indrindra Analamanga, ny arsiva, ny mpiasan'ny radio fiotazantsoa rehetra. Zay ny fanambarana izay nambara amin'ny alalan'ity taratasy tika dia ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Sotra tompoka naharitra ny eno hatramin'ny farany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, tsy mety ny fo raha tsy misaotra 100 tsy manam-pahataperana ny fiangonana mahatsiaro any dada. Tsy ny mahatsiaro ihany fa ny mivavaka. Misaotra ny mpitarika izay isan'ny tena nampahery mitondra antsika rehetra ho amin'izany vavaka izany. Ary misaotra indrindraindrindra mpitoroteny izay isan'ny tena nampieritreritra tokoa ary sorako anao manokan'izany ho an'ny lehilahy rehetra fa tsy ho an'ny dada rery ihany. Misy zavatra mahamenatra tsy tokony ho ambara fa dia ambarako aminareo ihany. Raha namaky boky aho hoe inona moa zany hoe ny fahatanorano odindray tahaka ny any voromahery dia hoy le boky scientifique hoe reny voromahery reny rehefa antitra dia mitsana daholo ny volony. Tsy ndray mitsana nefa fa misy tavela mahatsiravina be mijery azy, boridana be nefa misy volo tsy indraindray dia menatra ilay voromahery dia izy ihany manongotra ny tenany fa marary iny tsy mbola niala iny fa da tena mivikivona mihitsy izy manongotra azy. Dia ankeo maraina ary havana boridana ekanjo rehefa avy sasa dia da naka fa miofo be daholo ny tenako rehetra zao hoe Jesosy inony ty natsiako daholo ny olona fa manino ty tenako ty no manao an'izao ngane Jesosy ka iofo vaovao amin'izay ada. 14 janvier mitaona ho avy dada dia feno 20 taona katroka mihitsy. Zava-dehibe zany
entin'andriamanitra hanambarana amintsika fa tsy miova izy raha ny data ny voalohany indrindra ny karakarainy tsy maintsy karakarainy keo ny fiangonana rehetra hoela velona tahaka an'izaka sotra sotra misaotra mampahery misaotra mampahery ty taratasy zay vao nivakinanareo teo momba ny radio dia mba hitony amin'izay saitsika rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra fa misy seany radio reo no mandidy manapaka amin'izay zavatra rehetrarehetra holazainao fa tsy ho azo tenitenenina foana kory ty rehetrarehetra ty reo koa ny mandamana ny programa rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra amin'izay rehetrarehetra efa voarainareo daholo raha mbola misy tsy voarainy rehefa voarainareo daholo a ny etaetanareo rehetra hoe zao ny tena tiana eo amin'ny radio a alefaso amin'ireo zao ny tena tianay zao ny tena tianay zao ny tena tianay alefaso zay mahasoa ny radiontsika ary tena fitaovana mahombo mihitsiny io a manerana n'izao tontolo zao manerana ny Madagasikara sy zao tontolo zao miarahaba anareo aloha raha mbola mandeha Facebook zany a ho anareo Fetin'ny ray rehetrarehetra manerana ny tany maherana zany erana zao tontolo izao na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy na zanatsika rehetrarehetra any Frantsa izay teny gasy miaraka amintsika ty misaotra ho tain'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra amin'izany dia raha mbola isy hitanareo hoe zao ny mahatsara ny radiontsika dia ataovy samy miteny samy miteny samy miteny a dia ome ho an'ireo olonareo dododododoly a zay tianareo lazaina dia izy mandamina azy ary zay rehetrarehetra voalaza n'io CA io satria efa nitapahany brofobe zany dia tsy maintsy ekena ao amin'ny fandaharana sy ny fitondrana ny radio efio tazanjo sotra to ny faharoa dia tsy resaka be dehibe tsony any amin'ny intisy lay nofo teo nofo anankiray olazaiko angamba dia ny hoe ianao zay nanofony hoe vidy loka dia feno katsatsaka dia rehefa aveo indray a feno katsatsaka ny tenanao rehetrarehetra aingakaingany anao mitady katsatsaka be dehibe misy na ray lapoaly ara endasina aingana daingana daingana dia mihinana nio ianao raha sinotrondreo a ho an'ny saka sy katsatsaka tiany ary mba andramony a fa tsara mihitsiny nonofo ny katsatsaka mahasitrana aretina maro zay a marary tratra ianao ianao raha vao tsy mihinana nindreo ianao a fa miandryandry fotoana foy dia marary be ny tratranao a miditra hôpitaly amin'izay ianao a dia maty ny tian'Andriamanitra olazaina ny aingakaingana ny aingakaingana zay manana kakatsatsaka rehetrarehetrarehetra dia manangatanana daholo any amiko misy roapolo any amiko misy roapolo manangona an'izay ny tenin'Andriamanitra aza mba ataony vazivazy a efa milaza aminao izy a milaza aminao izy fa rehefa tsy mahita an'izay ianao anatin'ny fotoana foy a dia arary ny tratranao a dia ho faty ianao misaotra an' Jesosy mampilaza mampitandrina ary manoro hevitra tsangana amin'izay tsika rehetrarehetra sady anolotra ny rakitsika no andray nitsodrano fitiavana mandrakizay tokoa Jesosy nataona ho anaika dia misaotra e misaotra 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 Fetin'ny
Iraksanao Nishikako Iraku Manikyu Nanao Sirumao Lambata Fetinnya Pamana Anao Manikyu Kikyu Yanao Biaria Sauti setia Tiakaku Tiaku Mamicu Yanao Sirumao Lambata Fetinnya Pamana Anao Manikyu Yanao Biaria Sauti setia Tiakaku Sauti setia Tiakaku Sauti setia Tiakaku Bisous Jesus Teka mafaly Jesus Misaotra Jesus misaotra na dia ny amin'ny fitony ray ihany azy ianao ny rainay mpanjakanay Andriamanitray loloavinay tapony lohanay le tena tianay indrindra manokatra ho anay ny vavahadiny lanitra na dia mpanota aza izay misaotra mila velona tomponay ane izany fitiavanao izany Jesosy misaotranao ho an'ny ray rehetra ny olona sahiran-tsaina indrindra dia ny ray mitotototo andreo manalina mitady Jesosy ny vady aman-jana sy ny kona dia Jesosy be ny sahiran-tsaina be ny tebiteby be ny aya teraka retim-po zany makizitana indraindray ao an-tranao fa raha mba mivavaka ho an'ny ray izay androandro dia mba homeno fitoniana mandrakariva ny ray mba ho lehilahy mivavaka araka ny tenina hoe ny lehilahy rehetrarehetra raha mivavaka dia hanandratanana mihitsy ianao tianao Andriamanitra milaza ny marina ary mengavy dia mengavy aminao mba ho feno fitahina ny tokantrano me ho tanjaka me hoe ho fahasalamana ambino amin'ny asa rehetra izay ataony izy mba hifaliny amin'ny akona ny rehetrarehetra Jesosy izany fankatiahanay ka dia mba nyreny rehetrarehetra kosa dia mba hanana fifaliny mba ho hivavany mivavaka ho an'ny rainy betsaka ny vavaka voalaza tao anaty voary Jesosy renao zany rehetrarehetra zany tsy mba manao tsinitsinina ny vavaka ny ory sy ny mahantra ianao fa raha mitarainy reny raha misento reny miainao azy aho ianao ka dia taovinao zava-dehibe a mivavaka ny mpanomponao tao Jesosy izay rehetrarehetra kosa alohan'ny sarahana eto mangataka indrindra aminao a satria tiana ianao tsaroanay fa tena nanehoanao fitiavana manokana ny FPVM misaotra Jesosy ary zany fitiavanao zany nataonao isanandro mihitsy hoe raha eto amin'ity toerany tianareo no mivavaka menanareo any an-danitra ny any atokantrano Jesosy mamenatra na dia miteny zananao aza mamenatra ny fotoana ny tsy misy korotana ny andro ady-tsaina tabataba Jesosy fona aminao a vitsy ny olona mahavavaka sisa amin'ny alina mangida fa eto Jesosy nataonao hoe eto aho eo anilanao a raha vao misento fotsiny ianao
dia fareko ny ao anatin'ny fonao ray minitra raha jesosy reto olona ireto miazakazaka ao ny ankizy vedehibe amin'izao fanadinan'izao jesosy efa nambaratra ny maro zany rehetrarehetra zany efa natao daodaholo ny dinidinika rehetrarehetra mba hitoraka aminao indrindrindrindra jesosy mba samy hitondra ny azo fijaliana ny anatiny na anaty posina ny anaty tratra jesosy io zany ny afatraoka dia mba hitondra n'izany daholo le kizy mpianatra rehetrarehetrarehetra mba ho marika fa miaraka aminy ianao na antsana tanàna na ny fanadinana rehetrarehetra ataony jesosy ary aro azy amin'loza rehetra ianao zay rehetrarehetra kosa jesosy tantero ny tenina hoe omeko anao zay rehetra irino ny fonao dia ianao mivavaka jesosy sotranao nandray zany babaka zany fotorotoro torotoro ny adi-piainana reraka ny adi-penana angamba tsy mahay babaka tsosy jesosy tanterao ny tenina hoe na mbola tsy mangataka korazanao efa reko ny fitarainanao andriamanitra ny nofo rehetra ianao tsy manadino tomponay rehetra ianao raha marary ny mpanomponao a tsaboy sy trano oro ny mpanomponao anontany ho azy inona ny tianao mbola ataoko aminao ary mahatoky zay fa zay rehetrarehetra mbola nanompo anao a na inona fahadalana mbola nanorohevitra azy foana ianao tanterao amin'ny fiangonana rehetra zany jesosy mangataka zay mangataka fa olo mahantra mangataka taka mpangataka rehetra hoe jesosy ianao ianaranao mangatako zany jesosy rainay zay ny an-danitra masineny ianarana tonga ny fansakanao atao ilay sitrakanao ity antantakany ny an-danitra meolaininy anna sahazo anay ary mamelvanderika ato manalana izay meriko taminay ary zay mitondrana ny fampampanay manafana ny aratsy anao ny fansakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay ray sy mitsotrano ho jehovah tompony maro aminao zaho ho andriamanitra asa matahatra ary aza merikerika koa zaho mombanao zao tontolo zao tsy mahita tsono jesosy fa inareo mbola ahita foana ny any amin'ny lalana ny amin'ny asa any am-pianarana zay lehanareo ary ho faly ny fonareo ary omeko anareo a zay rehetra iriny ny fonareo sotra tompo anao ny dery anao miaja anao ny voninahitra mandrakizay sotra jesosy sotra tompo voninahitra ny ho an'andriamanitra ririany halleluia masina Jehova tompony maro enika voninahitra amin'ny rehetra ho tanteraka tokoa izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary fanahy masina
desa mi mahereza to sotra to